Chers amis mauriciens, chers amis malagasy, aujourd'hui je vais vous parler de la ferme de Mamravatmang et je vais vous démontrer comment ses mains sont tentaculaires et aussi comment il a déjà acheté les procureurs et beaucoup de magistrats sur place à Madagascar. Alors que la présidence a envoyé un mandat d'arrêt international qui a été signé par le doyen en présence de la communauté internationale, la procureure Rassoua Anta Élysée a publié ce démenti alors qu'elle-même, elle était présente quand le doyen a fait la signature du mandat d'arrêt international. Si vous avez remarqué, ça a fuité, le mandat d'arrêt a fuité du côté de Patrick Rarman et les bureaux étaient différents. Le bureau qui a publié de façon officielle, c'est en gris, en marron je veux dire, et l'autre, je crois que c'était en blanc. Ceci démontre que beaucoup d'hommes de loi malagasy ont été achetés par les Indratsuel et sont défendus, dont cette procureure, Rassoua Anta Élysée, qui elle-même était présente pendant la signature devant la communauté internationale, mais elle est quand même capable de faire un démenti. Enfin, je ne sais pas, soit prévenir et alerter les Ravatmanga comme quoi il y a un mandat d'arrêt sur lui, soit parce qu'elle a été payée. Et pour se protéger alors qu'elle-même, elle était présente lors de la signature. En tout cas, ça démontre aussi que Mamravatmang, il est vraiment très puissant à Madagascar. C'est une faute professionnelle grave ce que Rassoua Anta Élysée a fait. Il faudrait la démunir de ses fonctions et la révoquer dans l'immédiat. Je demande à la présidence de la République de mettre des sanctions ou encore à l'instance concernée de mettre des sanctions à cette personne, Rassoua Anta Élysée, qui visiblement est corrompue. Hiatrehan'ny firenena fanampy maro amin'ny famarinana sy ny fatokisan'izao dia velonay fa zava-dehibe no andraisana fitenenana androany. Ny pôle anti-corruption na ny fitsarana miady amin'ny kolikoly dia rafitra manokana natsangana entina miady amin'ny kolikoly sy ny heloka ara-toekalena sy ara-bola. Ary lalàna 2016-021 sy ny décret 2018-1681 no mamaritra an'izay. Inona moa ny raharaha idiran'ny tendro mpitsarana miady amin'ny kolikoly. Raha ohatra ka misy ny fitarainana na doléance ary io na anonyme na tsy, izany hoe na mitondra anarana na tsy mitondra anarana, dia afaka anokafana ankety izany. Eo ihany koa ny fisahanana mivantana raha toa ka misy atotan-kevitra izay tonga etỳ amin'ny paky. Eo ihany koa ohatra ny farapahan-kevitra izay apetraky ny Cour suprême ao amin'ny Cour de cassation izany, izay midesizira na manala ny fahefana fitsarana anankiray ho an'ny fitsarana anankiray. Misy ihany koa ny atao hoe plainte avec constitution de partie civile fa izay ihany angamba no amitsinantsika anazy. Raha ny voalaza teny amin'ny tambazotra moa fa hoe nentin'ny mpitsara tato amin'ny paky, izany hoe ireo mpitsara ao amin'ny premier degré, ny procureur de la république sy ny doyen des juges nody avokoa ny raharaha rehetrarehetra makasika ny mamy ny aina Ravatmanga dia marako fa tsy marina izany. Misy fanaraha-maso izay azo atao ato ary verifiable daholo zany zavatra rehetrarehetra zany raha ohatra ka miasa soamantsara ny direction misahana ny inspection ny fitsarana, ny direction de la promotion et de l'intégrité, ary ihany koa ny conseil supérieur de la magistrature sy ny comité de suivi et évaluation. Zavatra tsy azo afelina zany. Raha iresakintsika makasika io dossier io, satria izay moa no mameno maro, dia io dossier io anankiray mikasika n'ilay Boeing 37 no misy voapanga anankiray manonona ny anarany Rahamandriamatoa Mamiaina Ravatmanga. Ankoatr'izay tsy misy raharaha makasika azy atao aminay na iray aza. Ny état de procédure amin'izao fotoana izao dia ny zokiolon'ny mpitsara mponao famotorana no misahana izay raharaha izay. Itsika maika loatra angamba fa vao manomboka, vao tsy ampy firy andro akory no ndresahako an'izay teto tamin'ny fahatongavany dossier io tato am-pelatanana. Dia noho izay
fanadjajina vao manomboka izay a mbola tsy tapitra ary mbola be dia be tsy tambo isaina ny mesure d'investigation izay azo ny zokolo mpitsara-pofanao famotorana ho raisina mandritra ny fanadjajina. Ankoatr'izay a ny mandadare moa ny nanontaniana ary zay no fanontaniana mipetraka ihany koa amin'ny olona maro amiko relation administrative ny misy eo amiko sy ny juge d'instruction. Ny zokolo ny mpitsara-panao famotorana raha andray acte anankiray tsy mera amiko fa kosa natao ny démenti ny antony a dia tsy reny acte juridictionnel kirakirainy iny amin'ny réseaux sociaux reny tsy reny akory no azo hoantoka fa ny ray sy ny mpitsara-panao famotorana ka nampiasana ny coopération judiciaire. Olona nanao fianianana daholo ny olona nandalova ny acte anankiray raha nisy ary zany ary tsy vitan'izany ihany koa fa olona professionnel ka tsy ho isy zavatra hiparitaka ohatran'ireny raha nisy acte izay nyraisiny sarobidy ange zany acte juridictionnel zany ary ilay confidentialité any mihitsy no mampaefficace azy. Izay ny antony nanaovako démenti hoe tsy izy iny fa raha nisy ny acte izay nyraisina tsy hiparitaka takireny satria tsy zazakely no mikirakira azy akory na ataontsika hoe tsy manana fahamatorana amin'ny asa. Ankoatr'izay resy lahatra fa tsy mandadare international ny tokony raisina amin'ny dossier iny. Ny mandadare international tompoko dia alefa amin'ny olona izay fanao ampangaina ao anatina dossier anankiray. Andriamatoma amin'ny ena Ravatomamy ane mbola tsy nampangaina amin'izay dossier izay mbola vao eo andala mpanaovana an'ilay mesure d'investigation resahantsika ary zany be dia be ny zavatra raisina amin'izany mesure d'investigation zany isan-karazany ary raha dossier lehibe tsy tokony hiazakazahana mihitsy ny anao azy raha ohatra ka tena mitady efficacité satria ny célérité sy ny efficacité tsy hiaraka loatra amin'io raharaha io. Na izany na tsy zany misy gazety vao nivoaka tamin'ny 2010 atoandro teo 2010 any Maurice l'Express.mu ny homologue zany hoe ny procureur général any Maurice dia miteny ao anatin'io gazety io hoe vakiko le mandat d'arrêt international n'en est pas un. Cela a été émis par les autorités malgaches et pour les autorités malgaches et n'a pas de force de loi à Maurice. Mazava ngambo zay zavatra zay ka inona moa le mandat d'arrêt izy tiavantsika fa ngambo mandat d'arrêt zany kilalao. Mazava tsara ny ao anatin'ny démenti l'acte diffusé zany hoe ilay acte ny diffusé iny no laviko ny authenticité satria tsy izy amiko iny tsy manan-kery iny ary tsy iny no navoaka raha nisy zany satria olona matotra avokoa ara-pitsarana ary olona expérimenté nanao serment ny andalovany zany ka tsy manana intérêt amoakany zany ho raviraviana eny amin'ny Facebook. Ankoatr'izay tsy telo ny mpitsara ny paky ary mino fa mitovy hevitra amiko ny mpitsara ny paky rehetra eran'ny Madagasikara ny fisina zavatra tahaka ireny tsy mandefitra amin'ireny izahay ary tsorina aminareo fa efa misy fanadihadiana mandeha amin'izao mahakasika an'iny voalaza fa hoe mandat d'arrêt international mandehandeha eny amin'ny tambazotriny. Ny filazana ihany koa fa hoe corrompu daholo ny mpitsara ny paky rehetra. Asa moa mpitsara ny paky eto Antananarivo angamba aloha no mety tiana ho tenenina satria zahay moa olona sibatra tato ato tsy marina zany. Misy doléance na plainte atao amin'ny toerana izay tokony misy azy. Nahoana moa tsy relativisena zany zavatra zany raha nisy olona nanao an'izany tany ambadika tany nahoana tsy hitoriana. Misy ratsa mangaika be dia be izay voatanisako teo tokony azo hitorinan'ilay olona tokony azo naovana doléance fantatrareo tsara fa misy ny rafitra ara-dalàna mipetraka. Ankoatr'izay ny paky tompoko ny pôle anticorruption dia tsy manana fironana politika
tsy manana tanjony politika ary fantatra fa raha atao fitaovana politika izahay a dia ampizarazarana mpitsara zany zahay nefa rassemblement ny ilaina amin'izao fotoana izao amin'ny fanambarana hery ny ilaina amin'izao fotoana izao fanambarana compétence ao anatin'ny fitsarana io mba hampandroso ny fitsarana raha ohatra ka tena hoe fiovana tokotra ny tadiavina izahay koa ne mba mendy amin'ilay fanovana betsaka ihany koa ny marary anay ny sato amin'ny feanay tsara etsy an-daniny mba ilainay koa ny andeha andaninana io ny lalàna mikasika indrindrindrindra ny subordination hiérarchique izay resabe ary ivorinay foana rehefa mivory izahay eo amin'ny syndicat des magistrats de Madagascar satria io subordination hiérarchique io a dia ampiasaina abusivement ao amin'ny constitution voamarina tsara ao amin'ny article 110 alinéa premier zay subordination hiérarchique zay kanefa ao amin'ny alinéa 2 dia milaza mazava tsara fa raha ohatra ka baiko na toromarika izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna nomena ny mpitsara anankiray dia mahavoasazy ho an'ny olona izay manome azy samy mendy amin'ny fiovantsika samy mazoto betsaka ny marary anay mpitsara ihany koa ka angamba tsy izahay no blocage raha ohatra ka hitadiny marina izay no angatahanay atsika rehetra angatahanay ny vahoaka tsy mandady arina fa mba havelao ny fitsarana hiasa ny mpilaminana mba ho lavitry ny populisme ho lavitry ny intimidation isaky ny mihetsika mba ho lavitry ny incitation à la haine tsy hoe resy akory zahay raha sendra tsy miteny fa mpitsara ny tena ary mpitsara manaja ny etika sy ny déontologie mpitsara manaja tena ary mpitsara ihany koa manaja ny sata mife azy indrindrindrindra ny fanajana ihany koa ny principe de l'obligation de réserve ka dia alahoery ary tompoko fa manolo tanana izahay ary mandray ihany koa raha ady iraisana no atao satria